Salama daholo eo androany isika dia ndao andrayara iresaka anireto tsara ho fantatra ireto. Verolomanga faradofay sy ny faritra Anosy fa nindaosin'ny fahafatesana Isoja Gendre izay fantatry ny maro amin'ny solona anarana hoe Kaleta. Raha mahakasika nahafatesany Benisa indray dia nirafozany ihany no atidohan'ny ketrika an'izany famonona any Benisa izany. Fantatra ihany koa fa nidoboka amponja ilay lehilahy nakankeriny ny tenany ihany izay efa noentintsika teto mo ny vaovao mahakasika an'izay. Tovolahy iray 5 taona nanolana vehivavy 12 taona. Ireo no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nyamisy tomatavatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Verolomanga ny faradofay sy ny faritra Anosy nandao ny tontolo Isoja Gendre izay fantatry ny maro amin'ny anarany hoe Kaleta. Nindaosy ny fahafatesana tamin'ny alakamisy alina tokony tamin'ny fitora sasany izy rehefa niady tamina aretina tao amin'ny poliklinika Ilafy. Efa nanomboka ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena ny androny 24 Jona izy no efa tsy mbola teo koa izy nandritra ireny fanokanana ny toby miaramila tao Behara distrikany Amboasaretsimo ireny saingy efa hita fa reraka. Marina fa Isoja Gendre dia anisan'ny teraka ny 13 Febroary taona 1790 tao Behara ary teo amin'ny fahavalo 70 taona ny izy zao nindaosy ny fahafatesana izao. Mpanao politika anisany nampiteniny anarany ary manana antoko atao hoe lia raiky efa loholon'ny Madagasikara efa solombavambahoaka ny faradofay ihany koa ary mpanolotsaina manokana any filohan'ny Repoblika ny toerana nisy azy farany izao. Ka noho izany dia mirary ny fiononana feno ho an'ny fianakaviana rehetra izahay avy ety Amboatawatagasy enganika andry ampiadanana ny maty. Raha famonona any Benisa indray nahiditra amponja eny Tanimora ny alarobia teo ny rafozam-bavin-drabe Arson ifaliana Benisa ilay vehivavy vao 14 taona monja nisy namono teny Ambohibao Antehiroka ny 5 Jolay teo. Nidoboka amponja eny Tanimora ihany koa ilay mpanampy ary eny Tsiafahy ireo lehilahy roa izay nanampy azy ireo. Efa manana fofombady i Benisa saingy tsy eto an-toerana fa mipetraka any Etazonia nanomboka ny taona 2024 ary voalaza fa nanafatra azy ho any ilay fofombadiny. Tao amin'io trano fofombadiny io izay nipetrahan'io izy no novonona. Nirafozany ihany no naniraka ny mpanampy sy ny sipany ary namana hafa hamono any Benisa mba hisakanana ny fandehanany any ivelany araky ny vaovao voaray hatrany. Ka noho izany dia mila melomelo hatrany fa efa tsy lavitra akory ny tena fahavalo amin'izao fotoana izao. Raha izao tranga nahazo any Benisa izao dia tena olona izay noetreretina atokisana raha izany rafozana izany ary ray aman-dreny tokoa mo izany rafozana izany satria olona tokony izay hafaka akana sosikevitra sy mba hanome torohevitra isan-karazany amin'ny fiainana andavanandro indrindra fa eo amin'ny fiainana ara-pitiavana izany. Nefa dia nahavita namono nahafaty any ravinanto vaviny ilay rafozany ka tena mampalahelo ny toetsaina tahaka an'izany ary mirary fiononana feno hatrany ho an'ny fianakavian'ny Benisa izay avy ety Amboatawatagasy enganika handry ampiadanana ny maty. Resaka fakanakeriny indray lehilahy iray izay zandarniala no nidoboka eny amin'ny fonjan'ny Tsiafahy raha mody nanao kidnapina ka nampikorontana ny sain'ireo voakana ny Zorobe iray manontolo. Nilaza ny tenany fa nisy nakankiriny ary nitaky vola 7 ariary ireo mitazona azy ka nihetsika avokoa ny fianakaviana sy ny mpitandro ny filaminana nikaroka ireo mpanao ratsy ka moto sy fiara marobe no nahetsika tamin'izany. Vaovao mahafaly nefa dia tsy nisy nakankiriny tampoka indray ny tenany fa ny mampalahelo dia ny fianakaviana no voatery nanajanona ny vola tanteliny. Araky ny fantatra dia noho ny fananany banky vola be
amin'ity raha namana ity no nahatonga azy nanita-kevitra nanao an'izao teti-dratsiny izao. Ka hositrin'izay dia nidoboka amponja eny Tsiafa izy amin'izao ankehitriny izao mba tsy hamerenany an'izay teti-dratsiny izay intsony. Resaka fanolanana indray, tovolahy iray izay 20 taona voarorohy honan'olana vehivavy 20 taona. Teny am-pitadiavana olona hividy zanaka alika ity ramatoa lehibe iray ity no sendra tovolahy iray ka niteny taminy ho mahita ny mpividy alika ity zandrikely ity. Teny an-dalana nefa dia notereny hanala ankanjo avy hatrany ilay ramatoa lehibe. Nalainy ny vola 4,000 ariary sy finday iray. Nitsoaka izy noho ny avy eo. Olona nandalo no nahita ity vehivavy lehibe ity, nitaraina sy nitoloko ka nanampy azy. Nampagainy satrony izy izay adino teo amin'ilay toerana voalaza fa nisy any fanolanana moa ity tovolahy ity. Noho ny fiarahamientan'ny fokon'ny olona dia voasampy olona ka tratra teny aminy ny vola sy ny finday izay nangalariny ary hita fa mbola mamomamo ny tovolahy. Arak'izany dia voatazona eny an-tanimora ny tovolahy rehefa naseho teo anatrehany mpitsara mpanao famotorana. Mila fahafehezantena ny fiainana satria ny tsy fahafehezantena dia isany mitarika ny olona iray hanaonao foana ka ao anatin'izany izao tranga miseho zao dia noho tsy fahafehezantena eo amin'ny resaka filana izay dia lasa manolana ny hafarany. Ny amaranantsika azy dia mahakasika ny fiainam-piainan'olona andavanandro. Sahirana loatra ny malagasy. Tena mila vahana maika ny fiahina ny maholona. Aza resahana ho fampandrosoana akory raha fandaharana asa eto amin'ity firenena ity ka tsy miahy ny ain'olombelona hoy ny mpahay fiarahamonina Gérard Ramamampiona. Mifandray amin'ny olana ara-politika, ara-toe-karena, ara-tsosialy eto amin'ny firenena avokoa hoy izy ireo tranga famoizam-po samihafa izay hita any anaty fiarahamonina any. Mbola manampitraka izany ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fahasahiranana isan-karazany izay atrehana amin'ny fiainana andavanandro. Tena mila karakaraina ny lafin'ny maholona eto amintsika ho isatrany raha naneho ny heviny. Eny tsapasita tokoa moa amin'izao ankehitriny izao fa tena sahirana ny vahoaka malagasy satria tsy mifanaraka amin'ny vidim-piainana intsony ny vola miditra ao anaty tokantranony sarambabem-bahoaka. Ka noho izany tena latsaka anaty krizy tanteraka avokoa ny kabeazan'ny vahoaka malagasy ary tsy vitsy amin'ny malagasy no efa tsy mahavita an'izany hoe intelo misakafo intsony ao anatin'ny iray andro zany. Misy aza moa indray mandeha fotsiny misakafo ao anaty iray andro, ao koa ireo izay tsy mahita sakafo mihitsy ao anatin'izay iray andro tontolo izay. Ka ny fanontaniana napetraka amin'ny besiny maro amin'izao fotoana izao manoloana izay krizy izay iainan'ny vahoaka malagasy izay. Mba ahoana re ny hamahana an'izay olana mianjady amin'ny sarambabem-bahoaka izay ho aroso nireo mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao fa tena mitaraina daholy ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka manoloana izay fahasahiranana izay. Izay moa no masaka azona roso tao anaty video ity tomboko lasy tomboko vavy. Misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'izay sy tamatahotagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.